Ahoana marina? Mbola fanenjena ny mpanohitra ihany ve no vaolan'ny mpitondra? Fantaniana mipetraka atreto teny hoe inona marina no tena tanjon'ny fitondrana Rajoelina sy ny ekipany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izao. Toa tsy ny famahana ny olom-bahoaka mantsy no tena ao an-tsain'ny mpitondra, fa ny tombotsoany izy ireo manokana. Tsy misy fijerena ny olom-bahoaka, fa fankahalana ny filomarika Ravalomanana ny betsaka, any ka manao fihetsika mamoetra tsy faseho masoandro. Izay olana mitranga rehetra eto amin'ny firenena dia lazaina fa ny filomarika Ravalomanana sy ny antokony no mitondra izany. Ny jirama mampitokona vahoaka, ny vidim-piainana midangana, lalana simba manerana ny nosy, ny dahalo mandripaka vahoaka toa tsy manahirana azy ireo, fa ny filomarika Ravalomanana sy ny antoko-tima ihany no olana goavana amin'reto mpitondra ireto. Tsy mipetraka intsony ny hoe ray aman-dreniny malagasy ny mpitondra, ka mahay manaja tena sy mandanjalanja ny teny avoaka, fa masahy miseho masoandro mamafa vaovao tsy marina mba anosoram-potaka ny filomarika Ravalomanana mihitsy. Fihetsika izay mampiana-dratsy amin'ny vahoaka ary hita taratra fa tsy mipetraka intsony ny soatoavina mamalagasy ny malagasy. Ray aman-dreniny vahoaka malagasy ny filomarika Ravalomanana, ary nahavita be teto amin'ny firenena ny antoko nisy azy nandritra ny 7 taona izay nitondrany any Madagasikara. Saingina fanajana izany aza tsy hita amin'izao fitondrana ankehitriny izao sy ny ekipany. Tany tsy misy lalàna intsony ny Madagasikara ankehitriny, ary ambony lalàna ny mpitondra eto amintsika sy ireo izay manodidina azy. Fa rehefa vahoaka sy ny mpanohitra dia aingana ny fampiaran-dalàna, izay ilay ilazana foana fa fitondrana jadona no misy eto. Ny tsikaritra dia tsy levon'ny vavoniny izao fitondrana izao mihitsy ny fitondrana marika Ravalomanana, satria tsy mbola nahadingana akory ny ampahefatry ny asa vita ny filomarika Ravalomanana nandritra ny 7 taona izay nitondran'ny firenena, izay naongan'izy ireo teo amin'ny fitondrana ity fitondrana izay tarihiny fitondrana Rajoelina ankehitriny ity. Nilaza fa anome menaka 500 ariary ny litatra, isy vary mora amin'ny vidiny 2 ariary ny kilao, vary 500 ariary ny kapoaka nolazaina fa lafo, kanefa ankehitriny 800 ariary ny ray kapoaka amin'ny vary. Raha tena olona mendrika ny mpitondra ankehitriny dia mifona tamin'ny vahoaka fa tsy izao zavatra iainany ilatra vary tosika tsy mahavita indray andro akory io no ny lokalokana sy ny fanarahana tamin'izy ireo nandritra ny fanonganam-panjakana sy ny fitadiavan-tseza nataony ireto fitondrana ireto. Fitondrana marika Ravalomanana 3 ariary ny iray litatra tamin'ny menaka, 500 ariary ny kapoaka amin'ny vary, lalana mirefy 7 kilometatra no vita. Ankoatra izay, ny foto-drafitrasa toy ny EPP sy ny CSB, ny tantsaha efa niroso tamin'ny fampiasana fitaovana moderna. Mbola misy amin'ireo foto-drafitrasa tamin'izany fotoana no mbola mijoro ankehitriny, ary anisan'izany ny lalana an-tampony Orombe iny. Ankehitriny kianja fampediana akoho no tokana ny filoham-pirenena, lalana pavé 400 metatra tokanana filoham-pirenena. Izay toerana ale lazaina fa atomboka amin'ny herinandro ny fanamboaran-dalana mandrakity androany, toy lalana manoro Marolambo izay efa 9 volana no lasa izao. Maty monka ilay orinasa Gasikara, tototry ny bozaka ilay vaty fototra. Lazaina fa trano manara-penitra manerana ny nosy, kanefa tsy ampy 3 volana akory dia rotany. Tahaka ny tao Morondava aza, mbola tsy notokanana akory ilay trano dia tritra sahady. Vokany fanaratsiana sy fanelezana vaovao tsy marina sisa no vahaolana hitan'izy ireo, fa mampiena ny fahantram-bahoaka. Nolazaina fa nitondra groupe raha no anton'ilay fisamborana izay tsy fatam-piaviana natao tamin'ny sekretera jeneraly ny antoko-tima teny amin'ny Magrobeoririka nandritra ny etsika izay nataony ny vahoaka mitaky ny feonam-be ho an'ny fanavotam-pirenena iny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe atraiza no pirofo ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera io amin'izany? Ahoana ny fomba hafantarany fa nisy groupe raha no nandidina ny sekretera jeneraly ny antoko-tima io? Raha tena nisy izany, ahoana no aneken'ireo groupe raha ireo iny fisamborana ny seho iny? Fanaratsiana no natao mba entina andotona olona fotsiny, fa tsy manana pirofo na kely akory aza. Manamarina izany satria ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tima Jean-Claude Roger no niaraka tamin'ny sekretera jeneraly ny antoko-tima teny an-toerana nandritra ireny fotoana ireny.
sa ve ilay mpandrindra nasionaly ny antokotima indray no nolazaina fa groupe raha io hoy mantsy io ministra io hoe ary nanampirofan'izany nahitana zany hoe mety tsy de mety hoe inindry zareo tsy resahana loatra fa zany ange ny vaovao ny songadina ny tena toerana ny fisina groupe raha maromaro niaraka tamin'ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara nidina teny an-toerana nisy ane zany izay lay toakevitra momba lay fisamborana tamin'ireny ataon'ny mpitondra tena tsy mahalala menatra ny tena olana de any amin'ny radio-pirenena sy ny télé-pirenena mihitsy no mamafilainga tahaka zany ilay ministra izany hoe ny vahoaka malagasy manerana ny nosy no fafazana lainga marivotototra tahaka izany savy rehefa mpitondra de afaka mandainga sy manely vaovao tsy marina tahaka izany de samy mangina avokoa ire mpitondra manoloana zavatra mamofady tahaka izany teboka faharoa de andraraha teo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy tetsy Akorondrano no ezain'izy ireo nampidirina politika mihitsy ilay fiangonana tsy tahotra tsenatra ilay solom-bavam-bahoaka TGV ao amin'ny boriboritany fahadimy nilaza fa ny antokotima sy ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana no manakorontana ity fiangonana ity mba menatre ny tena mampiomey de ilay sarin'izy mianaka ireo tamin'ny fampelezan-kevitra izay niatrika ny fanasany ity fiangonana ity no mba nentiny ingasy olom-bavam-bahoaka ho pirofo mazava nefa ny fanazavana izay nataon'ireo komity mpikarakara ilay fifidianana hoe miantsona Andriamatoa Filohan'ny Repoblika hijery aingana izao zava-misy eto Akorondrano zao satria misy olona Andriamatoa Filoha zay mamindraindra ny anaranao eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy fa iraka avy aminao ary koa baiko avy amin'ny Filohan'ny Repoblika ny atongavana eto izao ihany no mahatonga an'le korotana etseroa dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza izany io olona mitonona ho akaiky ny filoham-pirenena io ka manakorontana ilay fiangonana Jesosy mamonjy io sao dia kobokobonin'ny marina ka milaza tsy anontaniana mbola nao mafisiny ity fanazavana ity mantsy izany hoe président Ravalomanana ve tsy neze antimo tena tsisy idirany mihitsy tompoko satria zay tsy nandeha ndraiky rira tany aminy ary izy tsisy hevitra avy any aminy hoe zao namana ary tsy miditra tamin'io izy fa raha kosa ny fotoana zay ny vaovahany tao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy no anasoketana azy pirofo fa tsisy idirany io fa zay foana moa ny ampangana azy hoe andravan'ny président teo aloha Ravalomanana ny fiangonana Jesosy mamonjy zay tompoko dia mitana ny laïcité de l'État tsy momba tsy nakany zareo ary tsy maka panneau politika izany inona moa tompoko ny tsy intervention nataon'ity honorable député ty partout manindry atsy manindry aroa ary sahany ilazana hoe anay ny fanjakana mametra-panontaniana zay hoe zany ve ny fomba entina hitantanana sy anandratana n'ity firenena ity mazava amintsika rehetra angamby izany lasa idiran'ny politika ilay fiangonana ankehitriny ny tindra olazaina de izao raha mpitondra tena mahafehy ny asany sy ny andraikiny ary nanajatena no mitondra ny firenena dia ny fahantram-bahoaka sy izay anavotana any Madagasikara amin'izao firenena fa 10 mandra maneran-tany izao no imason'izy ireo saingy tsy izany fa de mbola ny filomarika Ravalomanana sy ny antokotima ihany tsy ny fomba anatanterana ilay IAM izay tsy nahitana fa matsimbola hatramin'izao no manahirana azy ireo fa mbola ny filomarika Ravalomanana izay mipetraka tsara amin'ny mahafilohany mpanohitra azy ankehitriny io fa ahoana mariny ahoana mariny